Dia mbola miarabantsika tsirairay avy mpanaraka sy tapaka an'izao fandahara izao indray izay eto amin'ny televiziona Agape. Tonoko manokana anao ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anjako ao am-ponao sy anjaka ao amin'ny tokantrano izay misy anao. Fa indray izay tafahoana aminao ary voalohany indrindra aloha dia isaorantsika ny Tompo nahatratrarantsika an'izao fotoan'izao indray ary mbola ahafahantsika indray amin'ny resadresaka ny amin'ny zavatra iainantsika andavanandro be dia be ny zavatra azo resahana indrindra eto anatin'izao televiziona Agape izao be dia be ny zavatra vaovao indray hoentinay ho anareo tianay ianao hanaraka hatramin'ny farany an'izao fandaharana izao. Eto daholo indray izay hitafatafa iresadresaka mahakasika ny lohahevitra hoe didy sa safidy. Ao anatin'izay tsika dia hanaraka zavatra be dia be ho resahana amin'izay fa miarahaba voalohany indrindra ho an'ireo mpiara-miasa amiko ary ho atolotra anareo avy hatrany moa izany ny fitenenana tsy voatanisa eto tsika rehetra fa miarahaba tsika tsirairay avy ary tonga dia hameko sady avy hatrany ngamanoko raha nadahery ny fiarabana sy ny sisa rehetra izay manaraka eo. Tahiny Jesosy ianao nasondray. Misaotranao ranabavy ny amin'ny fanomezana fitenenana ary misaotra ny mpijery ihany koa sy manatrika eto izany na mbola hijery ihany koa ao aorianany fanatrehana mivantana. Fa mialohan'ny rehetra aloha dia angamba hivavakantsika satria miaraba an'Andriamanitra ihany koa izy nefa teto meloha fa itsika ny voatonga fa dia efa miaraba azy ka anondrika ny lohantsika hivavaka. Saotranao izay Jesosy noho ny fitiavanao ary mbola nomenao tombony mbola afaka manatotosa izao fandaharana izao izay heverinay fa tarihan'ny fanahy masonao satria ianao nefa miteny fa raha misy olona telo mivory amin'ny anaranao dia eto ampovoany ianao. Mino izay tompo satria mihoatra an'izany misy anay ary ny anaranao no resahana eto dia eto tokoa ianao. Misaotra tompo satria fantatray fa izay rehetra tarihanao dia mitondra fahombiazana fa izay rehetra tsy misy anao kosa dia mitondra ho any amin'ny tsy fahombiazana. Izay mino tompo satria mpino daholo izay ny eto ary manatotosa izany amin'ny anaranao Jesosy ary manateny izay tompo satria raha tsy ny herinao mihitsy tsy ahavitana inona na inona izay raha misaraka aminao izay dia zava-poana izay rehetra ataonay. Ka noho izany Jesosy dia fenoan'ny fanahy masonao izay aoka ianao mihitsy mivelona atao anatinay mba hitarika anay tena hitondra mihitsy an'izao fandaharana izao fa izay kosa dia indraminao ny vavanay mba hitenenanao, indraminao izay rehetra ataonay eto mba ho fitaovana mahomby eo ampelantananao mihitsy izay Jesosy malala satria fantatray fa izay rehetra ataonay eto mety mamafy izay fa ianao no mampitombo ary ianao mihitsy Jesosy no mametraka izany voana fafy izany ho tena hoe miparitaka amina tany tsara ka andraisan'ireo izay miaino izany ho tena hery vaovao mihitsy ahafantarany marina satria ny zavatra resahana eto dia ny marina Jesosy ary ianao hery no tena hoe manana ny lalana ary ianao ny lalana fahamarinana ary fiainana. Ianao hery ny marina Jesosy ary aminao izay no mitodika tanteraka satria fantatray fa raha eo ianao dia ahita zava-mahagaga hatrany izay Jesosy malala dia apetraka aminao azo fandaharana izao Tompo Andriamanitray dia ny herinao mitanjaka ao ny fahamarinanao aoka ny toetra eto mihitsy ny fiadananao Jesosy malala ho anao hery ihany voninahitra tamin'ny taloha indrindra mandrakizay. Amen. Eny ary rehefa avy ny saotran'Andriamanitra isika dia atolotro koa ngamba ny namana fa fantatsika fa ny resaka androany tokoa moa dia mikasika ny atao hoe herisetra ary mikasika ny atao hoe didy sa jadona izany resahana eto daholo, didy sa safidy izany ho resahantsika eto daholo. Eto moa ny namana sasany ary aleo aloha dia atolotra tsika izany reto namana reto dia aorian'izay hijery rona tsara kely tsika ahafahantsika miainga sahady amin'ny resadresaka izay fanaovana eto dia atolotra ny tompon'andraika voalohany dia ny pastera Mario Razafy Manjato angamba aloha dia avy eo ometsika ny rahalahy Faly dia ometsika ny rahalahy Victoire ihany koa ary everina angamba fa anolotra ny vahiny ihany koa tsika eto dia apetraka amin'ny ny pastera Mario aloha zany ny fiarabana sy ny fanolorana ny vahiny sy ny namana. Eny dia misaotra ny rahalahy ela manampy izay manome fitenena. Misaotra ihany koa ny anam-paviary Razanakoto avy any Liban izay
Miara-miasany koa rehefa napiditra antsika tao amin'ny voalohany tao dia manomana izay tana tompo anisa tokantrano isam-pianakaviana isam-batan'olona ihany koa na manaritra na ny ambadiky ny profil dia aterinao tokantranontsika tsiray avy ny fiadanana, ny fitahiana ary ny fahasoavana Kristy Tompo. Indrindra moa fa ny fitiavana avy amin'Andriamanitra dia ny fitiavana agape izay iraisantsika eto ary anokafan'Andriamanitra ity fahita lavitra ity mba hifaka hita antsika rehetra na dia lavitra antsika dia totra ny samy ohatrano ihany antsika mianakavy dia tolotra ny fakasitrahana ny teknisiana antsio izay ambadika ao Rahalahy Victoire any Belgique dia antsika rehetra izay manaraka moa mazava ho azy manerana ny tany. Izay aloha lela amin'ny fa tolotrona roa moa izany ny mpanao gazety eto ny Rahalahy Faly saika tendray gasikara Falysoa fa samy mpanao gazety ihany moa ireo fa Faly Rakotosakotsany eto ny anabavy Chantal Andrevina ihany koa dia Rahalahy Victoire Pierre Martimo ny eo amin'ny lafiny teknika. Izay nga mandazo aroso dia eo ny invitentsika izay hitondra ihany koa izany vaovao mafaly mikasika izay vahaolana mikasika ny herisetra miditra safidy ihany koa dia izay nga mba azoko ambara aloha fa mandeha dia mandeha fotoana ka dia isy horonan-tsary moa ho alefa jerevantsika fohifohy hisy tomantsika ny resaka izany izay fanaovana dia averiko any amin'ny Rahalahy Faly avy atrany ny fitenerana makasitraka amin'ny fitenerana Rahalahy Iramanampy. Makasitraka ihany koa nanome fitenena pastera dia miarahaba antsika ihany koa mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ity teo ary dia manana ny fiadanana ny tompo amintsika tsiraray avy hafaliana trano ny arahana amin'ny tafatafa sy ny dinidinika amin'reto namana mpiara-miasa eto ary na dia hoe mikasika ny herisetra ary ny lohahevitra hodiniantsika androany dia tsy setrasetritsika androany fa tena hoe amin'ny fitoniana ary iaino tsara arak'izay ambaran'ny fanahy masina amintsika. Izay ny teny avy aty amiko fa dia omeko ny Rahalahy Victoire namana mpiara-miasa sady teknisiana indray ny fitenena. Ya, mankasitraka indrindra Rahalahy Faly nanome fitenenana dia mbola faly miarahaba antsika rehetra moa arak'izay ianaran'ny Rahalahy Faly izay hafaliana ho anay eto amin'ny ekipazin'ny Angapeno miarahaba antsika tsirairay avy any an-tokantrano ary Faly mandray antsika ato anatin'izao émission somary miavaka kely amin'izao andro an'izao dia averiko any amin'ny Rahalahy Eravetrany ny fanolorana ny émission sy ny horonan-tsary izay hojerevantsika androany amolavolana ny resaka izay ataontsika eto. Mankasitraka indrindra. Eny ary misotranao Rahalahy Victoire ny amin'ny fiarabana ny mpijery ary ny atolotra eto moa izany ilay horonan-tsary aorianan'ny horonan-tsary dia avetrany dia omentsika ny vahiny voalohany dia ny vahiny Ranabavy Chantal no avetrany dia ilaza ny heviny mikasika ilay horonan-tsary hita sy ny atao hoe ny ainany ihany koa ka mety hifanaraka na tsy mifanaraka na mety mitovitovy amin'izany arak'izay fijoroan'ny vavolombelona mikasika ny atao hoe herisetra safidy sa jadona safidy sa didy. Misy taratasy momba ny fisoratana fa tsy maintsy ataoko sini dia misy resaka ao anatin'ny ohatran'ny hoe fanaovana hodi-gasy konko atao zareo ao an-trano ao dia iny izay ny fantako fa hoe hiandriana andro mody dia tsy maintsy lasa manaiky ho azy mivady amin'ny lehilahy io. Tsy mivady aminazy na indray aman-dreny karaha dia andrahoana foana hoe tsy maintsy manambady anazy fa raha tsy izany fantako ny raisiny dia indray andro izay nandahy anazy fa hoe tsy mety amiko ny miaraka aminy dia finoany zareo foana avoadaka foana avoaraka matetika foana fa tsy mety miaraka ohatran'ny misy dia fa tsy nitata fa hisety amin'ny lavarangana fa hoe tsy maintsy misety eny fa mbola maty.
fotsiny amin'anambady an'io lehilahy io dia taty aoriana moa misy ny taratasy mifanaovana fa hoe tsy maintsy manambady an'io lehilahy io dia zava-kitsoa ilay voninahzo anahy dia nanantona manam-pahefana hitory amin'izy ireo hitory amin'ny dadako sy ireo lehilahy. Fitoriana fa indray aman-dreny konko nahitahita olona ambony dia voasesika ny vola ilay olona dia lasa hoe annulé ilay fitoriana izany lasa annulé ilay izy dia nampiantsoina fa hoe mila mody any an-trano izany mila asiana raharaham-pihavanana dia nefa izaho rehefa mody any an-trano dia efa fantako ny andry anao fa tena tsy maintsy maty a dia indrindra izany tena hoe mila fonjy mihitsy fa tena fonjy aminareo fa tena mitsara. Izay ny fantako hoe ny andry anahandro mody a dia tsy maintsy fa misy taratasy momba ny fisoratana fa tsy maintsy ataoko sinia dia misy resaka ao anatin'ny ohatran'ny hoe fanaovana hodi-gasy koa ataon'izareo ao an-trano ao dia iny izay ny fantako hoe ny andry anahandro mody a dia tsy maintsy lasa manaiky ho azy mivady amin'ny lehilahy io. Araka ny hitantsika ao anatin'ireny horonan-tsary ao anatin'iny horonan-tsary iny dia tena mbola tanora dia tanora ny tovovavy izay mijoro vavolombelany amin'ny zavatra mahazo azy. Ny herisetra mahazo azy ao anatin'ny tokantrano mampalahelo dia mampalahelo tokoa raha nanaraka ny horonan-tsary iny tsika. Androany moa tsika dia manana vahiny ihany koa sady efa mpiara-miasa ihany koa mijoro vavolombelona ihany koa izy mahakasika an'izay efa voalazan-drana dahery teo mahakasika ihany koa ny herisetra izay nahazo azy ary raisitsika mpitiavana be izy raha vavy Chantal tonga soa ianao dia miarabanao ihany koa dia meko anao ny fitenenana. Ia, misaotra anao raha vavy ary miarabana sosy fa mahita anao indray dia miarabantsika rehetrarehetra izay tafavory ato an-trano miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay mpanaraka mivantana ato amin'ny Zoom miarabantsika mpanaraka tsy tapaka ny televizion dia maneran-tany moa izany raha vavy Chantal efa tsisy venantsika intsony misaotra nampy an-trano ny vahiny ato an-trano dia raina ny tompo dia mampalahelo moa ny zavatra araky ny tantara izay nijerentsika teo iny ny horonan-tsary izay nijerentsika teo iny tena mampalahelo dia mampalahelo tokoa satria ny tena koa dia anisan'ny atra zavatra tao anatin'ireny izany hoe izaho moa izany tsy hoe tsy nampitovy any anay fotsiny dia hoe izaho tsy nitorche na nangady fa ny dadakeliko mihitsy no nanao ohatrany hoe ny dadakeliko mihitsy izany ohatrany hoe nanao toetra tena tsy zaka teo amin'ny fiainako izany hatran'ny fony fahakeliko izaho moa izany tsy fantako izay tena dadako tsy mahalala an'izay tena dadako ary ohatrany hoe vao nanomboka natsiaro tena kely izany vao kely dia niara-mipetraka tamina dadakely arak'izay hoe tsy zanan'izay moa ianao dia be dia be ny zavatra tiany atao aminao eo ny resaka hoe saika maty vony foana aloha isan'andro ny anton'ilay famonoana tsy fantatra loatra ao anatin'izay famonoana izay dia misy ny fankalana amin'ny maty zanany anahy dia miatrika an'izay hoe maty vony foana izay isan'andro maty vony foana en plus moa izy somary ohatrany hoe mipoka misotro ohatr'izany dia tena hoe miatro ny mafy zany ary tao anatin'izay moa dia io dadakeliko io izany tsy miasa izy izany fa ohatrany hoe izay sy mamanay mbola kely dia izay sy mamanay no mandeha mivarotra mandeha miasa any aman'olona mandeha manao raran'olona ny an-tsaso ny ohatran'izany zany hoentina hamelomana andreo zandry sy hamelomana ny oranga io izy moa izany tsy mety miala tao mihitsiny nisy fotoana efa androan'ny fianakavinay moa izany fa tsy mety miala fa miala kely dia miverina indray dia
manao ny toetra indray dia izay foana hoe za foana miaran'ny famonoana zany ao anatin'ny tokantrano. Dia rehefa nandeha moa zany ny fotoana nanomboka ny LBB za nanomboka teo amin'ny 7 taona teo dia tena hoe saika niarana zany resaka fanolanana dadakely zany. Ary tena hoe ataony azalambo mihitsiny dia amin'ny fotoana hoe tsy azony zany tsy azony moa isaorana ny tompo fa amin'ny fotoana hoe tedavany anaovana ny zavatra dia rehefa tsy azony zany dia tonga dia maroboana ary nampitondra taiketra ana moa izay vony sy darika izay satria tena hoe na ny vatako amin'izao tena feno olatrolatra zany moa izay hoe vony sy darika rehefa tsy azony tamin'ny fanolanana. Ary tena misy fotoana tena hoe torana mihitsy ny amin'ny famonoana izay ataony fa ao anatin'izany nefa dia fokon'olona ny mamonjy zany dia izy mitsoaka rehefa mamoana anay dia mitsoaka foana dia sasany misy fotoana tena hoe miditra any amin'ny hôpitaly noho izay famonoana izay ary misy fotoana izy moa zany efa nisy fotoana hoe saika hoe tediavin'ny polisy zany satria tsy mety ny zavatra ataony mampijaly dia izy moa zany amin'ny hoe any ambanivohitra anazy dia tsy considéren'olona loatra hoe zavatra tena grave be ilay izy. Fa indray andro rehefa nisy fetifety tao amin'ny fianakavianay nisy ohatran'ny hoe mariazy tsy tadidiko izy izay fa nisy fetifety dia misy an'ilay hoe baly ireny dia manfety amin'ny alina ireny. Dia rehefa tsy azony mihitsy zany rehefa tsy hitan'izay fomba azahoany anahy dia tamin'izay fotoan'izay namidiny saika hoe amidiny efa nandray ny vola mihitsiny izy fa nisy natsikaritra zany ny fianakaviana satria ny fianakaviana zany efa manomboka mijery anazy daholo hoe ho fatiny io rangahy io izazy io raha ohatra ka tsy esorina tao. Dia izaho moa zany amin'io ilay mbola kely dia miaraka amin'ny ankizy eny an-tokotany eny andro alina amin'io zany manao fety daholo fety fianakaviana zany. Dia nisy ohatran'ny hoe olona hafa tonga teo amin'ny toerana io ka izany reto olona resaka hoe hitondra na hitsoaka dia anaovany an'izay zavatra tiandry zareo atao any. Fa efa hoe namidiny mihitsy dia mbola moa tamin'izay ohatran'ny efa niraisiny dia namerim-bola izy satria hitan'ilay fianakaviana iny zavatra nataony zareo zany dia voatery namerim-bola ilay dadakeliko zany. Ary tao aorianan'izay moa dia tsy maintsy nesorina teo amin'ny ray aman-dreny koa zany satria tsy zaka intsony ny zavatra niainako zany teo satria nanomboka mafy ny zavatra saika nisy ary saika hoe nipara tamin'izay fanolanan'izay mihitsy ary na dia hoe ny matory ary amin'ny alina dia tena mandry tsy lavoloa satria na amin'ny alina zany dia mitady foana izy fomba rehetrarehetra. Misy fotoana hoe vonoiny mamanay ao an-trano, misy fotoana tena manao ohatran'ny hoe tena manao betizy be zany tena hoe eritreritra tanteraka zany ilay zavatra. Dia tamin'izay fotoan'izay moa za efa tsy avela matory ao am-mamako intsony zany fa nafindra toerana dia matory any amin'ny ravakonay na matory any amin'ny bebe anay. Dia tena tsapako zany hoe tena mafy zany ilay izy. Mafy ilay izy satria ianao moa zany tsy mana-tsafidy, tsy safidiko mihitsy ny hoe andehanana dadakely ampijaly anazy zany. Raha nisafidiko dia tiako hoe eo akaikin'ny dadako tena niteraka anazy fa tsy safidy fa mety izay ny sitrapon'Andriamanitra izay ny lalana nafahan'Andriamanitra nahafantarako fa tsy haiko koa na hoe izay ny zavatra voasoratra teo amin'ny fiainako ahafahako mijoro vavolombelona amin'izao voninahitran'Andriamanitra hoe natao anatiny izany zavatra marobe izany tsy maty fa teo foana Andriamanitra nandray an-tanana anahy. Dia miala tsiny fa ohatran'ny hoe mitamberina kely izany ilay zavatra satria zavatra tena niainako ilay izy ary tena mafy tamiko izany izay zavatra izay hoe mbola kely teo amin'ny 7 taona dia nesorina miala teo amin'ny ray aman-dreny fa noho izay hoe fampijaliana saika hoe niatrika tamin'ny fanolana izay ary tena mafy tamiko ilay izy. Dia izaho moa zany amin'izao hoe tena isaka mijery mivatako dia tena hoe be dia be ny zavatra nalovako nataony io rangahy io fa izy tsaraka an'Andriamanitra hoe tsy maty zany fa mbola velona ary afaka mijoro. Izay moa misy tenin'Andriamanitra izay any hoe tsy ho faty ianao fa hivelona dia hitory ny asan'Andriamanitra, hitory ny voninahitr'Andriamanitra. Dia tiako fahaherezana antsika hoe
mbola tsy kristiana tamin'izany, mbola tsy mahafantatra an' Jesosy tamin'izany, mbola kely fa ny zavatra fantako dia hoe programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako izany zavatra izany nafahako tonga amin'izao toerana izao. Za tsy nieritreritra mihitsy hoe tonga amin'izao toerako izao fa raha ny momba anahy raha ohatra moa efa nanaraka ny témoignage tsika hoe raha zavatra momba anahy dia za tsy mba nieritreritra ny tenako izany mihitsy hoe olombelona fa tena hoe ohatrany hoe efa ohatrany hoe efa very ny asina maha olombelona anahy. Kanefa ny tao anatin'izay zavatra izay dia tsapako hoe na dia teo ary izany zavatra maro be izany, na dia teo ary ny fampijaliana maro isan-karazany izany, na dia teo ary ny zavatra mangidy ny ainana. Marina fa tsy manana ny dadako, tsy fantako ny dadako tena hoe niteraka anahy, fa nasehon'Andriamanitra anao hoe nisy ny dadako. Ary ny zavatra tena mampahery anahy dia izao hoe misy tenin'Andriamanitra tena miteny hoe nampahery anahy ary tena nanangana anahy tamin'ny fiainako mihitsy hoe malala masoko ianao, mivoninahitra sady tiako ianao. Satria zaho efa tsy nieritreritra intsony hoe olombelona fa efa izay foana izany zavatra iainako hoe rehefa maty vona dia misitrisitrika foana, tsy te hiseho olona satria ny vatanao mangamangana daholo. Tena mihinan-kanina ara dia tena misitrisitrika ny ambadimbady tany satria vao hita ny tratra misakafo dia tonga dia omeny daky ny sakafo iny dia miparitaka tsisy hohaninao intsony nefa ianao mbola zazakely mandeha mitototo miasa mitady ny zavatra hohaninao iny. Et en plus zavatra kely tonga ao an-trano hoe azonao avy any indray ny forceny amin'ny andro alina be moa izany tamin'izay hoe andro alina be any forceny hoe andanandra hoy vary io. Ary tamin'izay moa izany ilay any ambanivohitra eny misy mpangalatra dia tamin'izay efa saika non'olona hafa ankoatrany koa izany satria andro alina be any nasain'ny andro ilay varoka any ambanivohitra moa hoe ny lakozia ny atokotany. Dia za tsy mahita hoe efa misy olona miandrana miantsika eo akaiky eo. Dia ny olona tery ananina tery miantso hoe vonjeny izazy io fa maty io fa misy olona io dia za tsy mahita an'ilay olona mihitsy. Tsy hitako izany ilay olona efa miandrana miantso eo dia mifanenjehan'ny tompon'olona moa ilay olona rehefa avy eo dia tsy tratra ilay olona. Dia tsy haiko intsony hoe olona mety karamany dia hamonana azy izany olona izany tsy fantako intsony fa ny fantako dia hoe narovan'Andriamanitra na dia teo ary izany zavatra rehetrarehetra izany ary tena niaritry ny fijaliana mafy sy mangidy fa tena hoe narovan'Andriamanitra foana na dia mbola tsy nahafantatra anazy ary. Eny fa be dia be ny zavatra nilalova fa tsapako hoe narovany foana koa. Ary tena tsapako atao anahy koa izany ny fitiavan'Andriamanitra anahy na nisy ary izany zavatra rehetrarehetra izany. Mamako efa maty fa io zazakely koa velona any fa tena mamela anazy akoko manontolo satria ilay fitiavan'Andriamanitra tena tsapako loatra tao anaty hoe namena anahy ary nampahery anahy ary nanangana anahy ary izay fitiavan'Andriamanitra izay no ahafahako tena hoe namela anazy. Fa raha nataony raha maha olombelona tsy vitako no mamela anazy fa tena hoe no fitiavan'Andriamanitra dia voavela tanteraka izy hoe mamela anazy ary manampy anazy resaka tanana izy indraindray tena hoe tsy mijery ny zavatra vitana na dia maty ary dia mihina fa mety hoe misy olona mety hoe voakasika izany témoignage izany mety hoe tsy haiko izay mety zavatra lalovanao na ohatr'izany fa tiako ampaherezana anao androany dia izao hoe ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra izany tsy kisendrasendra izany na olona tsika izay ny zavatra tena mampahery anahy izany na dia hoe efa fieritreretako ny tenako ary tsy fantako intsony ny momba anahy. Tsy fantako izany hoe maha olombelona anahy izany. Tena tsy haiko izany. Tena tenoko anareo hoe tsy haiko izany. Za tena tsy samyseho vahoaka. Za tena tsy samyseho olona. Za efa zatra n'ilay miakafona kely any anaty lavaka ny foana satria vao hitany dia maty vona. Endrasany foana isan'andro dia maty vona. Tsy ahoana ary dia maty vona. Rehefa tsy sakafo masaka eo maty vona. Tsisy hanina rotsaka eo maty vona. Ary izay nahatonga anao hoe vao kely dia efa nandeha mitotototo izany hoe mitady vola izany. Tena vao kely ary ilay izy moa amin'izao dia tena hoe nisy fiantraikany mihitsy amin'izao hoe amin'izao za tanora izao dia rehefa natao radio ny vatako
dia hita mihitsy ilay fiantraikan'ilay fijaliana hoe ny colonne vertébrale zany normalement mahitsy ny colonne vertébrale fa ny anahy tsy mahitsy fa ohatrany hoe gonflé zany ny colonne satria vesaran'ilay zavatra mavesatra hatramin'ny telefona dia taty zany nahitana an'ilay colonne hoe déformé les colonnes vertébrales noho izay vono sy daroka sy zavatra niainana teo amin'ny ankonan'izay ary tena nampisy fiantraikany fa isorako an'Andriamanitra hoe na dia midéformé ary ny colonne fa tsapako hoe salama tsara zany tsisy problème hoe marary fa hita ny radio ilay izy hoe midéformé fa Jesosy tena manome fahasalamana anahako amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miteny lalovako fanelentany tiako ampaherezana antsika ihany koa maraka ilay fanteneny tsika sendrasendra mba tonga antsika ety ambonin'ny tany ety misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra mety ozy ianao hoe za tsy haiko ianao izay miaina an'izao fandaran'izao na misy olona ny voasamba ny manapaka an'izao fandaran'izao mety ozy ianao hoe mety hoe ohatry ny nahazo anany nahazo anao hoe za efa tsy mieritreritra an'izay maha-olombelona antsony efa very ny asina maha-olombelona any ny zavatra misy eo aminao no zavatra iainanao no ny problème misy eo aminao no ny eritreritra ny tsy safidy mety hoe tsy safidinao ny toerana izay misy anao fa mety hoe io ny voasoratra ao amin'ny fiainanao ary ny zavatra tena tiako ampaherezana anao dia izao hoe ozy ilay tenin'Andriamanitra hoe atry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tao ankiby no efa fantatra ianao ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka ozy izy dia efa nohamasiniko sy notendreko mpaminany firenena rehefa nandinika an'io teny io zany ka nijery ny fiainako hoe za ve nijery momba manokana hoe za tena compariseko mihitsy zany hoe ny fiainako teo aloha tena mahantra kely tena mikorovoroko kely tena maty vona tena tsy hita intsony izay hoe maha-olona anahy noho hoe tototry ny vovoka sy ny zezika sy ny saribô tena tototra n'izany ny fiainako fa nefa ny lanjan'izany tenin'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainako dia tena rénové zavatra be dia be taminahy restauré ratra be dia be tany anahy tany zany ahako mbola tsy niforonina eny fa na dia tsy fantako raha ny dadako dia mbola tsy niforonina fe dia efa fantatr'Andriamanitra ary noho izay fahafantaran'Andriamanitra anahy izay mbola mahatonga anahy afaka mijoro amintsika eto androany hoe io fitiavan'Andriamanitra io no nanangana anahy hitanareo miseho eto fa za na miseho telefona zany manao misy olona angamba mety afaka manao témoignage zany tena hoe misy hatramin'ny fotoana nidirako tamin'izao agape zao tsy mbola niseho vidéo zany ary na misy ara ny fivoriam-piangonana sy ny ohatran'izany za misitritrika ny ambadika any satria mbola je sens vraiment hoe mbola reko foana zany le zavatra ny anatiko any fa tao anatin'izay dia araka ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy ho faty ianao fa ho velona dia hitory ny asan'i Jehovah dia noho ny voninahitr'Andriamanitra ny mahatonga anahy afaka miseho amintsika afaka mitantara amintsika amin'izany zavatra izany afaka tena hoe mampahery anao izay mbola ao anatin'izany zavatra izany ary tsy rery ianao fa fantatr'Andriamanitra ianao mety tomany ianao andro manalina mety tsy haiko izay toerana misy anao fa izao ny zavatra tiako ampaherezana anao hoe fantatr'Andriamanitra ianao izay miainana amin'izao fotoana izao ianao izay manaraka an'izao fandaran'izao misy programme an'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao fa mahereza fa ho avy ny fotoana izay révélen'Andriamanitra aminao hoe izy ny tena dadanao ary tsy irery ianao fa Andriamanitra ny tena rainao ary araka ilay teniny teo hoe malala masoko ianao be voninahitra sady tiako ianao dia voninahitra ho an'i Jesosy averiko any amin'ny tompony andraikitra ny fitenenana misaotra indrindra tompoko ia tonga ngamba dia meko amin'ny pasteur Vatrany ny fitenenana eny ary mahakasitraka amin'ny fitenenana vavy ary razanakoto tena mampihetsi-po tokoa aloha no mieritreritra n'izany tantara izany ary za koa tamin'ny fahazazako dia mandalo fisedrana ihany koa ary tena nisy eritreritra ihany koa fijeriko anazy fa rehefa meno teo amin'ny azy Baba Chantal nirena teo izay niretsika dia tena hitako mbola mafy ary rehefa tena samy mijery ny problème tokoa tsika indraindray dia hoe mafy ny anahy mafy na fa ny Jesosy mbola mafy lavitra noho izany mbola sanapahaka
Jesosy tena tsika olombelona anie nanota ihany nisy fahotana ihany ny fahotsika indraindray fa Jesosy Kristy izay mitondra ny fahotantsika rehetrarehetra tsy mba nanota izy na dia tany amin'ny eritreriny ary ka dia tsy ho lava resaka moa fa tena Andriamanitra dia tsotra fotsiny ihany hoe rehefa tena irenao fa tena mahavezatra dia Andriamanitra moa no tena hoe makanisa ty amiko izy ianareo izay miasa fatratra sy mahafisatr'itana izaho hanome anareo fitsarana mety ny zokako mianara amiko mitombo izany dia tena mampianatra antsika mandrakariva amin'izao fiainana izao ary isaora be dia an'Andriamanitra na nomezana antsika an'izao fahita lavitra zao fa tsika mijery lavitra ihany koa no avintsika na mijery todika ny lasantsika fa Andriamanitra tena Andriamanitra fitiavana izy ary efa nilaza izy hoe antsoy aho izy dia valiko ianao ara-pisoko zava-mahagaga izay tsy fantatrao ka na dia mbola tsy nahalala an'izany ary ianao dia efa nambarany tena Andriamanitra ny Jeremia 9:3 hoe fitiavana mandrakizay izy ny fitiavako anao fitiavana mandrakizay izany hoe mbola tsy ary akoatsika dia efa na izany ozy namparetako famindrapony aminao ka dia misaotra atsika satria nanaiky ho raintsika izy ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho ditiko ihany ko an'izay mijaly ankehitriny izay tena vesara ny alahelo ao moa sasany tena tsy mahavita mamela eloka mihitsy mamelany nizaniza namonanao na najaly anao dia manaova dingana androany fa ny fahinonao izany fitsoravambe izany dia manetsika ilay rato atao anatinao ka hanasitranana Andriamanitra azy fa Jehova ihany mpandinika amin'ny fo sy mpamantatra amin'ny fo fa raha tolotra ao an'Andriamanitra io fonao io dia hosoron'Andriamanitra fo hosoron'Andriamanitra anatin'ny fonao dia fo vato tadidiko tsara moa nanavasina ny tany la nandeha niakana mission tany hoe tany Betsika tamin'izay fotoana izay dia teo mihitsy ny fotoana ny tompo tany hoe manao ny relation anontany zany izay vato manao ny fifandraisanao amin'ny rakelinao dia reko mihitsy ny selokely tany anatin'ny tany izy tena tonga ny fotoana tsy maintsy hoaboraka zany le zava-misy ao anatin'ny fony fa dia tamin'ny fandalovana tany Betsika dia tena nivavaka ho azy izany ho natsapy hoe tena délivre izy ary tena niova ny fiainana niova tena izatra niova mihitsy ary tsy le misiritsiritry atsony izy taloha fa tamin'ny vao nahita azy voalohany dia tena misisy izay toatra no tena marina misiritsitrika miafinafina fa maninao ary ty nabavika ty manao azy foana ny fiainana indray raha tadoteza fa maninao tsy miseho mihitsy nefa hoe avia ty aloha avia mijovambe mijora menatra izy misiritsitrika alefa azo alevo ny sary manaova ianao interview dia manao interview any izy fa menatra dia zay ianao ny hoe mipiasa ny télévision ray androany inona tokoa roa taona tiarina io izy hitantsika eo sady mijoroambelona mipiasa atao amin'ny télévision ka dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa tsy hoe toraka voninkazo azy akoatsika fa menan'i Jesosy no voninahitra izay ngamba ny azoko ambara mikaritra an'iny fa dia zao azo adiny foana fa tian'Andriamanitra foana ianao tiany ianao ary tena malalo masonao be voninahitra ianao sady tiako izy Jesosy Isaia toko fa tena mbevapolo andiny faefatra izay ngamba ny vavy fa dia makasitraka anao na mivitenena misaotra indrindra paster any amin'izany fampahelezana izany dia makasitraka an' Jesosy ny amin'ny fanovany olona ny fiainany tsirairay avy ary tena Andriamanitra moa teny hoe ko raha misy olona izy ao Kristy dia olom-baovao izy efa laza ny zavatra taloha ndreo efa tonga vaovao ireo dia mino fa tsika tsirairay avy zao dia samy manana ny tantara nampalahelo sy ny ratsy daholo taloha fa androantsika efa amin'i Jesosy dia nanova ny tantaram-piainantsika tsirairay avy any Jesosy dia raina ny tompony amin'izany meko fitenenana indray raha nadahery na raha nadafaly amin'ny fandarantsika manaraka indray satria mino fa mbola misy orona tsara hoarahana mbola manana vahiny ihany koa tsika resaka amintsika eto mandeha dia mandeha moa ny fotoana fa meko anao ny fitenenana eny ary anisy resaka kely fotsiny amikasika an'le teo izay tena mahavariana satria za tsy dia nandalo loatra hoe sedra eo nivony lafiny tahaka an'izay fa nandalo sedra hafa fotsiny eo mikasika ny hoe ady-piainana amin'ny fiainan'ny tanora dia hiatrika ny fiainana zany fa rehefa mino an'le tantaran-dranabavy teo dia nahatsiaro misy zavatra tafiditra ato anatin'ny fanahiko sy ny aby zany hoe Jesosy nandray ny rofiny ary io atao hoe fijalinana njoany ranabavy santaly io voarainy Jesosy tao amin'ny azo fijaliana koa io zany kapoka dia kapoka rehetrarehetra nazo azy izay nanjoany tsika rehetrarehetra voarainy dolidoly tamin'io anisan'ny voaraisiny daholo kapoka tamin'ny ranabavy santaly io fa zavatra mahavariana anahy dia hoe
rehefa voakapoka mafy Jesosy a de tonga tamin'ny fahafatesana mihitsy ny kapokany a de teo am'izay vo tena niseho koa ny voninahiny a nitsangana tamin'ny maty izy a avy eo nahery natanjaka. Za zany variana mijery an'izay fa hita eo amin'ny fiainany ranabavy Chantal ihany koa zay fitsanganany Jesosy zay. Misy koa zany zavatra voajanahary ny taolana antsika io taolana io zany io ranjomaina na de ranjomaina marary io a tamin'ny taloha ny tena tamin'ny tanora manao an'izany manao fanatanjahantena de kapokapohana amin'ny tavoahangy izy io ranjomaina io kapokapohana amin'ny tavoahangy a de maniry nofo zany hoe manohatra zany miohatra lay taolana de le amin'ny tony poignet tony a kapokapohana koa de maniry nofo zany miohatra zany hoe ny olona zany a rehefa arakaraky ny kapoka manjo azy a de manjary memafy izy manohatra. Za zao variana mihitsy fa aty andafy aty zao mety hoe misy zao mikaikaiky daholo ny olona mbola tsy nasazo sedra reny zanabazary reny mikaikaiky defa de amy zavatra tsisy fotony akory ny sasany rehefa hoe tsisy goûté defa mikaikaiky atakin'iny. Raha miohatra amin'ny nanjoan-dranabavy Chantal zao zany de ohatrany mahavariana azy hoe zao ve defa mampijaly amin'ny olona zao ve de mba amonona tena ny sasany amonona tena zavatra azo zakainy ka tsy hita moa fa aty amin'ny tamin'ny mandroso aty raha mba hiakatra tohatra aza tsy ianao miakatra tohatra fa nytohatra indray miakatra de ohatrany eo ianao tena ohatrany hoe miantana oatra le olona de lasa ohatrany malemy fragile loatra fa lasa ny olona tahaka ny ranabavy Chantal zao a de tena nofidian'Andriamanitra manokana mihitsy a nandalo sedra takan'io fa misy iraka mafonja mihitsy satria raha mihaino amin'ny fijoro vavolombelona atao zao tsika de tena mahery mihitsy mihaino anazy mahery ary tena hoe variana mihitsy tsika hoe zany ve ny ainan'ny ranabavy Chantal de ohatrany tena variana ianao mandiny tena hoe ary ahoana ary miainatra mikaikaiky amin'ny zavatra tsisy fotony nefa ndraindray zay veriko fa goavana be nefa zany ny ainan'ny olona nefa zakany move tsy ampahery azy zany ny tena hoe ho zakaiko a zay lalovako a fa mbola misy aza mahazaka ny zavatra tsy zakako. Zay ngamba no tiako lazaina misy ny ohatran'izay hitatsika le horonantsary teo hitatsika fijoroan'ny ranabavy Chantal teo misy koa ny vehivavy teo zao hentsika hoe ny reniny ranabavy Chantal de fa voadahako le rangahy ihany koa zany hoe hiaran'ny erisetra zany ny vehivavy ihany koa eo manoloana ny vadiny hiarany erisetra ary io koa moa ny erisetra tsy misy mety apahany vitsivitsy angamba no erisetra mifanohatra an'izay fa misy koa ny erisetra manjoan'ny lehilahy satria rehefa miresaka erisetra tsika de milaza foana hoe ny erisetra manjoan'ny vehivavy be da be zany zavatra any fa misy koa manjoan'ny lehilahy ary rehefa natao statistika raha makany amin'ny gazety Le Monde reny tsika de mijery fotsiny hoe homme battu de tonga de mahita tsika mikasika an'izany indritra amin'ny voalaza io zany araky ny statistika hoe matetika ny lehilahy tratran'ny erisetra ny vadiny a dia olona efa manana diplôma eny amin'ny ambaratonga ambony eny daholo izy ireo ary matetika indray nefa ny manjoan'ny kapoka na hoe ny erisetra amin'ny vehivavy a dia vehivavy tsy de nandalo fianarana loatra matetika no mahazo reny erisetra reny ono zany zay zany amin'ny tsy zay daholo koa fa zay zany ny statistika fa ny ankamaroan'ny lehilahy zany de olona manampaizana ny ambaratonga ambony daholo no mavoan'izy reny ary matetika izy zany dia somary kelikely vatana miohatra am'lay vehivavy matanjaka koa ary eo amin'ny fahadimapolo taona ka hatramin'ny faha-enimpolo taona eo zany a eo zany no ny tena maherisetra ny vehivavy amin'ny vadiny matetika amin'le vadiny reny de zay zany mahatonga an'ireny ohatrany hoe fampidirana kely fotsiny zany fa tiana hoesana fotsiny hoe misy zany za fotsiny zao nijoko vavolombelona zao mikasika an'izany ny dadabeako zao ny ahitako an'izany dadabeako zany a zany hoe dadan'ny dadako zay manam-pahaizana tokoa izy a mianatra izy a gouverneur izy tamin'izany fotoana fa maditra be izy io maditra mijangajanga be fa le bebeako ndray zany ny vadiny ndray zany a sady ngezy izy a matanjaka be fa le dadabeako kelikely ray kely fa le dadabeako tratran'ny erisetra satria maditra izy moa ndraindray tsika miteny hoe tsara ho anazy ny dibone fa ohatra zay le fiteny hoe tsara ho anazy fa izy tsy na maditra tsy de tena hoe zay fa miresaky tsika am'le hoe erisetra zany
tena misy tokoa ny lehilahy tratran'ny herisetra dia io zany fantatro hoe herisetra hitako zany fantatro hoe ilay dadabeako no tratran'izay herisetra zay fa tonga ao an-trano dia darofan'le bebeako ary mandeha mitsoaka dia in'le tanana akanjo palitao iny ary nitazomon'le bebeako dia miala mihitsy le dadabeako mitsoaka dia le tanana akanjo sisa mivoatazony ary le bebeako koa zany tena rehefa tezitra mitoraka hatrany io mitoraka fera mihitsy dia misy tokoa zany zavatra zany. Ngamba mety misy manakolazaina mikasika an'izay koa reto namako fa hatreo aloha dia za dia tena talanjona mikasika an'ireo herisetra izay henoko teo androany zao fa tena tsy zakan'olombelona tokoa fa misy antony matoa nandalo tamin'izany fa tefen'Andriamanitra ho tena ho katikataka mihitsy ny zanany ho afaka amin'ny mandeha amin'ny lalana sarotra rehetrarehetra mba ho tojo any amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra hitarihana azy dia mampahery sady mampahery no misaotra nanabavy Chantal tamin'ny fijoroan'ny vavolombelona teo ihany koa ary manome lalana ihany koa an'ireo namako ngamba ny rahalahy Rakotojafy Faly efa volombonina tsy haiko na misy fanontaniana mapetrany amin'ny invité na misy zavatra resany ho resahany na hiditra amin'ny manaraka tsika. Makasitraka na ame fitenena rahalahy hery manampy efa maro dia maro ny voalazan'ny rahalahy nabavy mpiara-miasa teo lesona ngamba no tiako tsoahana kely ho atsika izay manarika an'izao fandaharana izao mety misy mihitsy ary mijery an'izao fandaharana izao mbola ao anatiny zany fanaovana herisetra zany dia tsy kisendasenda ny ahitanao an'ity fandaharana ity fa tianao Jesosy, tia hanitsy ianao izy ary tia hamerina anao ihany koa. Raha ny aino ny horonan-tsary izay narahana tamin'ny voalohany tao sy ny aino ny fijoroana vavolombelona nataon'ny anabavy teo lesona azo tsoahana dia hoe tao ny fandeferana, tao ny fanetretena. Za moa tsy te hijery hoe olona izao tontolo izao ve sa kristianina fa araka ny fanadihadiana sy ny famakiana ny lahatsoratra tamin'ny horonan-tsary moa dia le lehilahy zany izay ho aprisian-drareo hiaraka aminy ary rehefa anadihadiana ihany koa dia misy resaka business izy ny fitenenana zany hoe resaka vola ary tonga ao an-tsaintsika avy hatrany ngamba ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty 1:5-10 hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Lesona azontsika tsoahana koa zany fa io fitiavam-bola io dia mahatonga zavatra-dratsy eo amin'ny fiainantsika ary tiana ambara moa tiana ampahirezana ho an'ny tsika rehetra izay tratra an'izany herisetra zany dia isaorana ny tompo araka ny fijoroana vavolombelona fa mahay zavatra Andriamanitra ary miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay efa fantatsika any amin'ny Jaona 5:17 hoe ery amin'ny tapany farany ngamba ny tonga dia vakiako hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanao ny fahatanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha mbola miaina eto amin'ity fiainan'izao tontolo izao tsika rahalahy sy nabavy malala dia tsy maintsy mandalo amin'izany fahoriana izany ary raha tsika malala tsy azontsika ho ditsika amin'izao fotoana izao fa zany zavatra zany dia mirongatra amin'izao fotoana izao naiza mihitsy tsy any Madagasikara fa naiza fanolanana fanolanana eroa fampijaliana fakana kely maro samihafa zany koa dia efa tokony hampieritreritra sy hampisaintsainantsika efa famantarana ihany koa zany ny fihevian'i Jesosy Kristy teny amin'ny raha ho any lanitra ka ho anao azy manatrika an'izao fotoana izao izay mety efa hoe tao anatin'izay nefa efa novan'Andriamanitra ho anao ihany koa izay nataon'Andriamanitra hanatrika sy hainao an'izao fandaharana izao mihitsy mety mbola hikasa anao zavatra ray ngamba ianao rapitso mikasa anao herisetra mikasa mbola hanolana dia misaora ianao an'Andriamanitra fa antso ataonao Andriamanitra anao zao programa androany izao mba hisaintsainanao sy andiniana tao fa misy farany avokoa ny zavatra rehetra ary misy valiny avokoa ny zavatra rehetra ho ataontsika ka dia izay teny foy izay ngamba no entiko andraisana anjara fa averiko any amin'ny tompon'andraikitra voalohany ranabavy ary ny fitenenana andrindra indray ny programa manaraka izay efa voalaminao. Misaotra na amin'ny fitenenana.
Mankasitraka nanadafaly ny amin'ny fampahirezana sy ny amin'ny afatra ho an'ny mpijery ho an'ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao. Mino fa voapita tsara ny ampon'ny tsirairay avy izany afatra izany dia ny fanahy masina hiasa mahery. Mino fa misy horonan-tsary vaovao indray ho jerentsika ihany koa anatin'izay. Avy eo koa tsika mbola manana vahiny ho ampidirintsika avy eo fa tonga angamintsika dia hiditra amin'ny horonan-tsary aloha mitsika ny tompony andraikitra amin'ny teknisianao ny fandefasana an'izay horonan-tsary fohifohy izay. Samy nahita daholo ngamitsika ny famadihana. Tonga moa teneniko voalohany dia rehefa mandeha ny famadihana dia ny vary be menaka sy ny complet
no tonga dia teneniko eotra ankoatra ny zavatra niteneny teo dia ny vary be menaka sy ny koplia-pamadihana tsy maintsy vonina. Fa tonga angamba dia fampitako avy hatrany satria marobe ny zavatra voaraintsika tao anatin'iny teo ny zavatra nitenenina teo dia itsika moa eto amin'ny fahamarinana foana ny zavatra avoakantsika atao amin'ny laza ny fahamarinana araka ny baiboly ary tonga angamba dia meko ny mpanompon'Andriamanitra hatrany avy hatrany Pasteur Mario ny fitenenana mahakasika ny horonan-tsary izay hitantsika teo iny. Meko anao ny fitenenana Pasteur. Iny ary mankasitraka na amin'ny fitenenana fa dia mahafinaritra ny mijery ny horonan-tsary mampatsiahy ihany koa ny fahazazana. Iny fa hatrany amin'ny fahatanorana dia nomanto anatin'ny reny tokoa ny tenanay ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny olonto no tsy firy fahalalana. Dia ankehitriny koa dia miara-mafantatsika fa mazava be ny ten'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako ho avy any tena hivavaka hikatsaka ny davako hiala amin'ny ratsonaony dia hiaino azy an-danitra hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny. Zaraiky roa ny fanazavana zany mikasika ny horonan-tsary iny dia hoe tany amin'ny andro tsy fahalalana tokoa dia ny razana no lazaina fa mitahy ary mbola nomboka vorosaina ary ny tena tany ambanivohitra moa rehefa vakasy dia makany ambanivohitra indrindra rehefa famadihana dia mitedy an'ireny famadihana ireny mihavana moa be deaibe dia hoe ry anareo ny amaty dia miantso dia antsona dolo ny lafitiavana rehetrarehetra navezana dia rehefa tonga dia hoe vary be menaka. Any moa tamin'ny mbola fahatanora dia ilay tena inambary mihitsy ny tena hiazaka zana makany ary volontera mihitsy dia hanaritra voabary na fombafomba sy ny karazana ny anaran'ny ray aman-dreny. Dia izay hoe raha tsy misoratra zany anaran'ny ray aman-dreny anao na dadabe anao dia ifierin'ny olona ao fiarahamonina ianao hoe tsinitsinina ianao satria tsy mba mandray anjara manao mandray adidy amin'ny fiarahamonina. Dia saika manao an'izany mandraka tiana ianao ary mbola be deaibe ary kristianina malagasy mbola miaino anatin'ny famadihana tena hoe tandravadikoditra izy tsy afaka miala amin'ny Madagasikara izay toetra ary izay indrindra no isan'ny hitako mampahantra mahasahirana antsika satria mizaka n'ilay ozona na ilay fahatezerin'Andriamanitra ny firenentsika dia tsy mety sitrana mihitsy ilay Madagasikara, tsy mety sitrana ny tanitsika satria na dia ny kristianina natsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra tsy miala amin'ny ratsy fanao, tsy mitady ny tavan'Andriamanitra. Izany hoe mikatsaka ny tena fahamarinana fa ny fahamarinana nentim-paharazana no entina any fotoana moa ny farisoso mpanao adalàna no teny tamin'ny tombatra mandeha hoe manina ozy ny mpianatra no minakana nefa tsy misasa tanana dia tsy mba manao taka fanao ny razana ozy izy ireo farisoso mpanao adalàna. Toy Jesosy taminy hoe ary manina ozy izy no ny didina apetraka ny razana no ajainareo ary atakalinareo didin'Andriamanitra. Dia teo zany voavaka izy ireo ary dia teny mihitsy moa hoe raha ohatra ny mpianatra ozy izy dia ny tianambara moa zany dia tamin'ny andro tsy fahalalana tokoa dia manaraka ny fomban-drazana tsika anisan'izany no tenanay. Rehefa tonga kosa ny fotoana ny fanena tamin'i Jesosy Kristy ary nazava ny lalana ay le razana tsy mitahy maty dia izay maty dia maty tokoa fa tsisy mitahy zany ary mbola fofo manamarina fa tsy mitahy ny razana mba tsy ho lavabe ny resaka. Dia firy moa zany ny fasana vaky angalan'ny olona volamena, ny vilia, ny tavoahangy, ny vola hatramin'ny taolana ary taolam-paty alain'ny mpangalatra. Izany hoe raha tena mitahy io razana io voalohany indrindra tokony miaro tena izy fa tsy robain'ny mpangalatra mpamaky fasana ny taolana. Faharoa, raha tena mitahy ny razana tsy ny kamboty ve no tena sambatra indrindra bolangana sy botrabotra feno fitahinana ny kamboty nefa jereo ny mantsony kamboty sy ny manano tena vao mainka tena sahirana dia sahirana. Ka zay zany no tiako ambara angamba ny hoe amin'ny maha-kristianina antsika dia ny baiboly manazava marina ny voavalaza tony dia nisy hitako fa 7:20 izy teo sa fa firy ny jeremantsika teo misy koa ny dia nisy teo fa 3:20 fa nividy tany Abrahama ary ny tarana ny Isaka i Jakoba dia nalevina taona tokoa ireny. Tsy midika akory izany hoe manompo razana tsika le fanompona razana moa tsy ny tena mahadiso an'ilay izy dia le hoe miresaka amin'le faty mihitsy ianao miresaka amin'le sasany moa makany am-pasana rehetraky ny 1er novambra
mbola miresaka aminao conversation mihitsy zany takantsika amin'ny fahafiresaka zao dia tena miresaka mihitsy hoe sahirana zay dada tena zay ataondry dada totsinitsinina satria anao maty dia tonga aty aminao mihitsy etodopasy dia sasa mitondra toka mitondra paraka mitondra vola mitondra voninkazo iresaka amin'le maty zay zany le tena mahadiso tanteraka n'le fivavahana amin'ny razana ka rehefa tonga moa ny baiboly dia ozy ny ten'andriamanitra hoe aza manan'andriamanitra hafa fa izaho ihany ary aza mekoka kory ambony alohan'ny sarodraona voasikitra ka na lakroa io na fasana io na voninkazo io na vato io na hazo dia hoe Jehovah-Andriamanitra ihany tokony hankofana eny fa dia olombelona no famandrazo ary olona velona tsy tokony hankofana nangatahana famondram-po sy fiantrana satria izy no olo-dehibe sa manam-pahefana ao amin'ny tanàna izy no amin'ny ankonina dia lasa inao indray no andoarika eo any tsia Jesosy dia nalainy Satana fanahy tamin'izany hoe raha mandoarika eo any loko ianao sisa dia omeko anao ny fanjakana eran'izao tontolo izao ho Jesosy taminy fa voasoratra hoe Jehovah-Andriamanitra hery ihany ny ankofana ka eto zany dia hitodika manokana amintsika zay mbola mamarika manompo sampy na miresaka amin'ny vato aman-kazo na miresaka amin'ny razana makany amin'ny fasana fa Andriamanitra tokana ihany no mita fa diso zany hoe hotahian'Andriamanitra sy ny razana tsy mita toko diso be zany hoe ny razana mita marina fa be dehibe no miraikitra amin'izany ary nasaso ary mbola miady amin'izany fianakaviana famielarisiana dia tena mbola misirisiry amin'ilay famadian-drazana sy fomban-drazana fa dia zaho moa zany mijorana na dia ho alam-bahoaka ry ny aleoko alam-bahoaka zay hobaran'Andriamanitra fa ny olombelona moa maha-olombelona azy dia ny fiarahamonina mitoatra mavesa-danjakoka zay ny azy zany nihevitra zany no anontaniana nihevitra inona nihevitra mikasika an'ilay zaridaina dia zay nifarazan'ny ten'Andriamanitra aoka ny maty andevina ny maty ary raha misy fitiavana ny ray aman-dreninao izy mbola velona karakaraina fa tsy efa maty izy votona lamamena vidianana iory zavatra rehetra io ray aman-dreny malala sy izy fa dia ny mbola vely izy dia anatelo sakafo tsanafsinandro karakarao tsaboy raha marary hoenty mitsangatsangana raha misy any ny vola tena tao izay afalifaly ny folo mandra-pitapika fofony ainy fa rehefa maty izy alevina dia zay ialo zay zany misy irandraisiko zaso ny akonako dia anompo an'izao fa zay nga many azoko ambara fa dia nakasitraka name fitenenana afeloko any teknisiana sy ny mpanao gazety ary ny fitenenana anabavy ary asanakoto na raha lafaly rakojafa mankasitraka indrindra pasteur Mario any amin'izay fandraisanao anjary zay fa aloha nga mameko antaty liva ny fitenenana satria mino fa manakambara ihany koa izy amin'ny makasika ny zavatra nilazaina tamin'ilay horonan-tsary voalohana tamin'ilay horonan-tsary faharoa teo dia omenanao fitenenana taty liva sotra nameko fitenenana dia miaraba ny tsiraray avy ary manona ny fiadanany tompo zavatra roa moa no horonan-tsary naseho teo ny voalohany mikasika ny amin'ny teny gasy izy teo ateny violence dia tiako mariana fa misy ny herisetra tsy fizika fotsiny fa misy koa ny herisetra araka ny fitenenana na fihetsika izay mandratra tokoa mandratra ary mety mamono koa ary noho ny kapoka izay eno noho ny ratra ny fiteny na fihetsika ny ainako zany teo amin'ny lafiny fianakaviana fa indrindraindrindra teo amin'ny lafiny fanambadiana dia rejet hatrany zaho moa voakely dia fanarary fa tsy tonga volana zany dia namay amin'ny pampanay nijery ny tanako nijery ny tongotro nijery ny salama daholo normal daholo fa ny tsy fantany dia ao anaty misy handicap tsy hita zany ary ohatra mijoro ravolombelona dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany satria nisy olona naniry ny afatesako fa zao mbola hitanareo mijoro ravolombelona voninahitra ho an'ny azy ary tena mafy ny entina ohatra mijoro ravolombelona moramora fa ny ainana tsy
tsy tady sarotra dia sarotra za tsy hiditra amina tsipriana fa raha fidinina dia andritra ny 10 taona tonga dia tatopatie irery ary afaka 10 taona vao nanaika hoe nanao irery satria tsy natsary tena maty daholo ny mémoire anankidimy ny teny frantsay ihany tsy very tanteraka satria manodidina ao amin'ny hôpitaly teny frantsay foana dia tsy tena very tanteraka zany ny tanana ny sensation zany ny mémoire visuelle intellectuelle olfatif inona koa izy dimy very daholo dia azonareo an-tsaina hoe ara-batana za hita fa tsisy dika tsy miaina spirituellement zany dia efa hoe maty tanteraka dia adiniko hatramin'ny ny tsy ao anatin'ny iny izy teo fivavaka izay fataoko fa makeny tsy tao mihitsiny ary maninona naharitra 10 taona satria ela be dokotera zany mivaky loha tao daholo ny spécialiste 5 raha ihany ny taty aoriana vao nahita hoe ina ny antony dia tsotra ny antony dia nihena fanafody contre-indiqué koa ary nisy fanafody gasy tsy normal zay dia zay zany ny antony natonga an'le 500 savery ary vetivetika le navery azy teo an-dalana nakany ala Madagasikara nakaty teo an-dalana amin'ny vol ao anatin'ny vol zany dia sotra n'Andriamanitra satria amin'izao fotoana izao efa hitanareo miresaka efa afaka mijoro vavolombelona dia efa mivery ny tadidika efa miteny gasy efa miteny frantsay zany hoe tiako amafisina zany hoe tsy n'Andriamanitra tsika rehetra tsy n'Andriamanitra fa samy tiany ary samy manana planina tsirairay avy planina tsy fahafatesana akory fa de bonheur dia noho izay fitaovan'Andriamanitra zay misy mission mbola ampanaoviny ary izay mission zay no mbola tsy tanteraka matoa zany impirimpiri zany teny impirimpiri teo alohan'ny alika ny fahafatesana fa eto foana satria mbola misy ampiasainy dia voninahitra ho anazy rery ary direct mandrakariva izy fa je ne vis que par la grâce de Dieu soraka n'Andriamanitra ny hiainako isan'andro anazy rery voninahitra momba an'izay dia momba ny famadihana tiako ampatsahifiny raha nangataka fahazoko ny tenin'Andriamanitra famindrana zany hoe nangatahany Jakoba hiala eo amin'ny toerana iray ho any an-tany Kanana ny inona fiteny azy son corps dia fa tsisy mihina fa tsika ane tsy akoatran'izay hoe mamindra toerana zay mbola manao fety misakafo zany tsy c'est pas biblique manao fety misakafo mangataka fitahina tsy valapatra fa tenen'ny paster ataony antony c'est pas biblique fa sitrapon'Andriamanitra rehefa maty ny olombelona alohany izy no momba ny saluany alohany nafatesanao na vavonjynao na tsy vavonjy mandray an' Jesoa Kristy mpamonjy mpanjaka fa aorianan'izay tsisy hevitra tsony tsisy ninina azo atao intsony izay ny fandraisako fitenenana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra nanome fitenenana dia averiko amin'ny tompona andraikitra ny fitenenana. Mankasitraka indrindra tatilivany amin'ny fandraisana anjara fa tonga dia apitako avy hatrany amin'ny herana dahery manampy Razaka Manala angamba ny fitenenana mahakasika an'izay sy izay mbola tianao ambara anazy. Ia, mahavariana fa mikasika an'le nanjoany taty teo dia tena hoe mampalahelo kanefa azo atao hoe misaotra n'Andriamanitra sika efa mbola hitantsika eto koa izy ary afaka mijoro vavolombelona tahaka an'izao dia raina satria misy antony daholo nandalovan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy ary voasafidiny daholo hoe ity mahazaka an'izao tena misy ny olona tsy afaka mahazaka ny toeran'ny hafa
zay tena zavatra tena fahamarinana. Za tsy afaka hazaka ny toerany Tati Liva teo, za tsy afaka hizaka ny toerany ranabavy Chantal teo ka tena hoe izy ihany no spesialy nataon'Andriamanitra zakan'izany, ary misy antony zany afampandrosoana ny ambandain'ny fanjakan'ny lanitra, indrindra amin'izao fijoroana vavolombelona tahaka an'izao. Mikasika indray an'ilay famadihana teo moa izay fandesahan'ny pastera betsaka mihitsy izy fa za mino fa misy tena mbola tiany ranabavy Chantal resahana koa mikasika an'izy io, ka ngamba omeko azy ny fitenenana mba ahafahany mandray anjara ihany koa, fa sady vahiny izy nefa manako lazaina ihany koa satria resadresaka mba nitafitra moa no atao dia menanao ranabavy Chantal. Ia, misaotra anao Ranadahery nanome ny fitenenana amin'ny tapany faharoa ity mikasika ny amin'ny oroana tsara hitantsika teo iny koa anisan'ny zavatra ohatran'ny hoe sady mahagaga no mampametraka fanontaniana hoe ohatran'ny misy ten'Andriamanitra moa hoe madio sy hevitra anareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Tena zavatra mampalahelo zany satria raha mijery tsika ny baiboly marina fa ny teny Josefa nanafatra izy hoe hamangy anareo tokoa ny Jehovah, hitantsika amin'ny Genesis 20 zay dia eo amin'ny manomboka amin'ny 14:20 marina fa ny teny izy hamangy anareo tokoa ny izy Jehovah, ary rehefa mamangy anareo izy dia nampianina tamin'ireo zanak'Israely ireo mihitsy izy hitondra ny taona tehezana zany ala teo, satria moa raha mijery tsika izany resaka hoe tany amin'ny tany Ezipta izany, hitantsika hoe tanàna manan-karena ny tanànan'ny Ezipta izany, ary ny maty tamin'izany tsy nalevina ohatran'ny hoe alevina ao ambany tany eo, fa hitantsika eo amin'ny 520 izy dia miteny hoe dia maty Josefa rehefa izy rehefa 100 taona, ary dia nosorana zava-manitra izy ka napetra ny tao anaty vata tany Ezipta, zany hoe ny maty ny olona any Ezipta zany rehefa maty ny olona tany hitantsika ao anaty vata, surtout hoe Josefa anisan'ny mpanapaky ny Eziptianina izy tamin'izany fotoana izany, donc manana toerany maha-izy azy ary ao anaty vata no nametrahany anazy amin'izany. Matoa Josefa ny teny hoe hamangy anareo Andriamanitra dia hoentinareo nampianina izy hoe hoentinareo miala eto satria izao no nahatonga anazy ny teny an'izay, tsy tanin-drazany ny Ezipta, ary hitantsika hoe nandalo izy ny tao namidiny nahatonga azy tany, ary izy indray no fantsona nampiasan'Andriamanitra hamonjena ny Israely, ary izay no nahatonga anazy ny teny hoe rehefa mamangy anareo ny Andriamanitra dia hitondra anareo hiala eto dia hoentinareo miaraka aminareo koa satria tsy tapaka ny connexion ranabavy. Fa angamba ny tiany lazaina natapaka teo dia hoe raha nijanona tao Egypta tao mivata tao zany dia natao tao anatin'ilay karazana ohatran'ny hoe momifiana zany, dia natao fombafomba Egyptianina, dia natao ohatran'ny Andriamanitra ivavahana, dia ohatran'ny hoe tsinjotsinjon'ny Josefa angamba izay, dia hoe alao hoentina hiala eo dia alevina ary, dia amin'izay tsy ataony tsy ivavahany olona, tsy atao ohatran'izay, atao karazana anatina mausolée asehon'ny vahoaka mba lasa ivavahana. Dia mety hoe fieritreretako azy zany dia tena hoe ialana mihitsy azy amin'ilay fangatahana fitahiana, ialana mihitsy amin'ilay hoe fanandratandratana an'ilay fatin'ny Josefa zany no tena natonga n'izay faminaniana nataon'ny Josefa izay hoe hoentimody ny fatoka fa tokony alefa alevina, tsy atao resaka hoe ivavahana na ohatran'izany, satria naindraindra any prime ministre azy taloha, dia naindraindra ny Egyptianina ka tsy tiany mihitsy ny fanindraindrana razana ohatray, ary tena araka ny sitrapon'Andriamanitra nasorona tao mba tsy ivavahana sy indraindra fa kosa alevina, satria tsy tokony asiana resaka tsonina fitahiana zany razana zany. Zay ngamba no tiany ranabavy Chantal resahana teo, ary dia marina tokoa izany. Mety misy manana fitenenana hafa ihany koa ngamba ka misokatra kely satria efa maraparana ihany zao dia ometsika ny hafa ngamba efa sa mbola namarana azy ranabavy Chantal mety tafaverina ve? Tafaverina kely varavety fa nisy fatapahana kely ny connexion mialatsy indrindra, dia tiako nanovana mino fa voaray anareo ilay fanazavana kely teo hoe izay zany nahatonga ny Josefa ny teny satria tsy tanin-drazana io,
Ary manarak'izay ihany koa dia tsika mahita tsara mihitsy angamba ny tenin'Andriamanitra any amin'ny toriteny toko fahasivy mahita tsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny toriteny toko fahasivy ny andiny fahadimy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Mihina fa ao anatin'izay dia misy zavatra voaray antsika ao anatin'izay hoe io maty io zany ny olona zany rehefa fa miala tao ny ainy dia tsy dia tsy mitsinona intsony ilay olona. Izay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa ny maty kosa ozy izy tsy mba mahalala na inona ary adinony tsy mahalala na inona zany hoe na kitikitiantsika takon'iny io na avadintsika takon'iny io na ataontsika manao ahoana io na ataontsika manao ahoana dia tsy mahafantatra na inona intsony ny maty. Fa isika izay mbola velona dia mifantatra tsara hoe tsika mbola faty fa ny maty dia tsy mahalala na inona intsony ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ary tsy manana valim-potoana intsony izy fa adino ny fahatserovana azy na ny fitiavana ny fankalana na ny telona dia samy efa levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao ety ambany masoandro izy. Tsy manana anjara intsony zany hoe ny razana tsy mitahy. Za zany taloha koa dia namadika ary tena tezeran'ny fianakaviana rehefa ohatra ka tsy namadika satria ny mamako moa efa maty dia rehefa tsy niditra tao anatin'ilay fahamadihana dia tena nitezerany havaka mihitsy hoe manao tsinontsinona ray aman-dreny. Fa rehefa nahita n'ity tenin'Andriamanitra ity hoe tsy manana anjara intsony amin'izay atao ety ambany masoandro izy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny maty zany dia tsy mitahy intsony ka na inona zavatra ataontsika eo ny maty tsy mitahy fa Andriamanitra no mitahy. Ary misy tenin'Andriamanitra any satria ny zavatra madio sevitra antsika indraindray dia atambatritsika Andriamanitra sy ny razana hoe mangataka fitahiana amin'Andriamanitra sy ny razana. Nefa ny Andriamanitra tsy azontsika fangaro amin'ny razana satria ny Andriamanitra izay hitantsika dia Andriamanitra ny velona fa tsy Andriamanitra ny maty. Dia izay zany ny zavatra tiako tsindriana kely fotsiny par rapport amin'ilay vidéo nijerentsika teo tena mampalahelo satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary mazava angamba ny tenin'Andriamanitra hitantsika amin'ny toriteny izay tsy avery kovakiana intsony fa ny maty dia tsy manana anjara intsony amin'izay atao ety ambany masoandro na inona dia tsisy anjara intsony. Tsy afaka mitahy intsony izy, tsy afaka mihetsika intsony izy, tsy afaka manao inona intsony izy fa ny fa vao miala tao ny an'ilay olona dia efa vitatra eo zany ny aminy fa fiainana hafa indray no iainany ao aorianan'izay fahafatesana izay. Dia izay angamba ny azoko andraisana kely malatsiny moa no ilay fahatapahana kely teo averiko any aminao raha nadahery ny fitenenana nakasitraka ny amin'ny fitenenana. Ia, dia misaotra anao ranavavy tamin'izay fanazavana kely izay ary tena zava-dehibe tokoa izay satria io moa mazava be araka ny filazanao teo hoe ny olombelona vita amin'ny saina vatana fanahy ka rehefa maty izy dia ny vatana io tavela io fa ny fanahy sy ny sainy miakatra eo amin'ny Jesosy na makany amin'ny fiaina tsy hita ihany koa arakaraka izay asany sy nanomanany amin'ny aorianan'ny fahafatesany ihany koa. Fa ny zavatra tiana ho resahana indrindra moa zany dia hoe eo foana ilay laingan'ny Satana zany ao ambadika ao hoe io mitahanareo, io dominy amin'ny sentiment foana ny olona. Ary tsy alamina mitahany any Eva ihany zany hoe misy lainga rofina kely tambamboamboarina nadomana ny sentiment na nadomany ny sainy ihany koa hoe zao ka makary anganareo raha mihinana an'io dia maty zany. Dia ohatran'izay ihany koa hoe razana tsy foana fotsiny fa mitahy anareo io manao tsinotsinona izy manao tsinotsinona anareo fa miseho amin'ny rano izy mangatsika hono izy makary. Nefa rehefa hita dia hoe carrosserie fotsiny napetraka io fa tsy ao koa raha ilay olona fa i Satana no manitaka rehefa avy eo hoe miantso hoe dado neny eo dia asa dia Satana no misandoka foana amin'ireny zavatra ireny ka mila mailo sy mila mitandrina ary mila mijogo vavolombelona indrindra antsika kristianina mihitsy ny tokony hijogo vavolombelona eo anivon'ny fianakaviana indrindra tokony hijogo mihitsy hoe za tsy mamadika intsony satria zao mitondra fanazavana mihitsy an'izay maresy lahatra tahaka ny fandresy lahatra ny ranavavy Chantal teo dia mijogo vavolombelona mety hosorena ny olona. Za manokana dia efa nijogo vavolombelona fa tsy hamadika intsony tsy hamadika ny dadako sy ny mamako izay efa maty dia ny reta-po amiko dia efa gaga fa manina angaha ianao tsy tia ny dada sy ny tsy dada sy ny intsony nefa carrosserie dia efa hazavaiko eo aminazy eo dia efa fantatry ny fianakaviana fa tsy mamadika aloha za tsy mamadika fa nasiako fanazavana izy fijoroana vavolombelona eo anivon'ny ankohonana eo anivon'ny fiarahamonina eny am-piasana anaiza misy anao dia tena tokony hitsangana mihitsy angamba indray andro any ny fijeriko azy ny atao hoe KTMM
KTMM zay no ilazako azy fa tsy fantatro na mba hitsangana zany ray andro any hoe kristianina tsy mamadika tsy manandro tsy manao joro zay zany le KTMM tsy fantatro zany na mety ho tafatsangana androna fa fijoroana vavolombelona tokony hisy mihitsy eo amin'ny kristianina zay satria raha ny kristianina no matsatso tsy sirany tsony a dia izy andray ny asira azy raha tsy ny kristianina no hijoro hoe tsy mamadika tsony dia izy andray raha ny joro dia izay no mampalahelo ary dia apetraka averiko amin'ny ranabavy tompona andraikitra amin'ny fitsinjarana ny fotoanandroany dia ranabavy ary ny fitenenana aiza indray zao tsika amin'izao fotoan'izao ahoana ny fandehany. Mankasitraka antsika tsirairay avy izay fanandray anjara rehetra teo tsy haiko mora mbola misy ny andray fitenenana ho antsika izay manatrika andray fitenenana fohifohy alohan'ny hamarana satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana fa miteny fotsiny koa ao anatin'ny zavatra rehetra izay voalaza teo indrindra moa ny amin'ny resaka ny varobe menaka teo sy ny kopleam-pamadihana mety tsy manatrika tsika fa mety eo mandefa vola hoe iny ny anjarako dia tadidio fa izay mankasitraka ihany koa ny tenin'Andriamanitra dia efa manoto noho izany andaontsika fantatra hiditra lalindala ny tenin'Andriamanitra mba tsy andika navilana ny tenin'Andriamanitra tsika ka tonga fahotana ao anatrehan'Andriamanitra aloha hiditra lalindala mamaky ny tenin'Andriamanitra andinika tsara ny tenin'Andriamanitra satria izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe efa dinionareo ny soratra masina hozy izany hoe mila mandinika tsara ny soratra masina tsika ary mila misaintsaina andro aman'alina io teny io mba tsy ho voafitaka ny amin'ny fampianarana isan-karazany rehetra ka andika vilany dia meko anindranada faly angambany dia ngamba metsika amin'ny pastera avy eo amin'ny hafatra farany sy ny fampahirezana dia amarantsika satria lasa dia lasa ny fotoana mahafinaritra ihany koa ny resadresaka izay fanaovantsika eto meko anao fitenena ranada faly. Mankasitraka hatrany na ny fitenena ranabavy ary fa voalaza ny ranabavy Chantal teo moa ny tenin'Andriamanitra saika ho raisiko dia mpitory-teny toko 7:15 teo fa dia misaotra ny fanahy masina mazava izany tenin'Andriamanitra fa tsy hisy ifandraisan'ny velona sy ny maty. Zavatra tiana ampahirezana antsika dia izao hoe raha manana vola ihany mbola anina amin'izany zavatra izany mbola maro ny olona tsy mandre ny filazantsara na dia efa misy azy ny ezaka ataon'ny kristianina ampahafantatra an'izany filazantsara izany. Ny maty efa maty iny tsisy ninina azo atao amin'ny maty tsony. Mety miteny angamba ianao hoe mety mbola hisy fanantenana ihany raha ohatra ka hanaovana lamesy izy hanaovana an'izao izy ao am-piangonana satria nahoana satria mety tsapanao ve hoe tsy netiny nataony teo amin'ny fiainana nanao ratsy izy mpisotro toaka be izy mpijangajanga be izy tsy fantatrao ny efa rano talohan'ny nahafatesany hoe mibebaka ve izy dia mety mahana tahotra ianao mety mahana alahelo ianao mety ho zanakao io mety ho vadinao io fa ny tenin'Andriamanitra tiako ampahirezana anao raha izay no eritreritro dia izao hoe any amin'ny Apokalipsy 2:20 dia ny andininy 4 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 2:20 andininy 4 ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Inona ny tian'ny soratra masina ambara amin'izany? Rehefa maty zaho, rehefa maty ianao ka maty ao amin'ny tompo tafiakatra ny an-danitra tsika tsy misy an'izany fahatsiarovana an'izany tsony hoe any le vadiko izay na any le zanako izay na any le ray aman-dreniko izay fa dia mbola velona raha lasana bavy dia torio ny filazantsara ambara ao amin'ny ankohonana ny fitiavan'Andriamanitra torio Jesosy aminy andranio voly izany manaova asa fanasoavana fa nisan'ny ankasitran'Andriamanitra izany havonjy ny fanahintsika fa aiza lanina amin'ny zavatra tsy ahitam-boka tsoa. Raha nijeren'ilay reportage teo dia andeha hakafaliana eo anatrehan'Andriamanitra ny raha ataony nefa izy hitondran'ilay razana makany faly vi Andriamanitra amin'izany zavatra izany manoloana ny teniny ringana ny olona no ny tsy fisian'ny fahalalana tsy fanomezantsiny izany fa ho anao kosa izay manatrika eto amin'izao fotoana izao izay mahay ianao an'izao fandaran'izao avelika any raiso ny hafatra avy amin'Andriamanitra fa tsy kisendrasendry ity fotoana androany ity. Miova amin'ny fanavaozana tena alao ny fanompo-tsampy
irao zany famadian-drazany zany a fa efa ho avy toerany amin'ny raha ho an'ny lanitra Jesosy a ka vonono ny fananao iona amin'i Jesosy a eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Zay ny anjara fitehina fohy a averiko a any amin'ny tompon'andraikitra na omena amin'ny paster Mario avy hatrany a ny fitenenana satria efa hamarana ny fotoantsika. iny ary makasitraka falirakodizafy na me fitenenana re hito ampamarana ny indrindra no anamafisako an'izay voalaza zay zany fa ny razana dia tsy mitahy ary zay ny voalazan'ny baiboly tsy hoe nenizany marina nenizany tsy marina fa inona ny fahamarinana dia ny voalazan'ny baiboly ihany ny marina. Tsy misy marina anankiroa zany fa tokana ihany ny marina Yeshua Amasia na Jesosy Kristy. Izy ihany ny hanolombelona fito ambony tany ny laza hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka raha tiantsika ho tafavoaka ny firenentsika, raha tiantsika ho sotran'Andriamanitra ny tanitsika dia mila tsika kristianina izay natsoina tamin'ny anarana anelitsy tena hivavaka hiala amin'ny fomban-drazana famadihana. Zany zany akory tsy midika hoe tsy manaja ray aman-dreny fa averiko foana fa raha mba misy ihany ny vola ao ananiana ny ray aman-dreny na ny fianakaviana velona reny jerevina ary raha manan-karena daholo nareo mianakavy a jereo fa misy olona mahantra foana manodidina anao iny a tsy maintsy misy mahantra olona sahirana dia sahirana foana manodidina indrindra fa amin'izao vaninandro izao. Ka raha ohatra ka andany vola tsy tokony tsoforoana ny famadihana ary ny tena mamparelo dia zao misy fianakaviana terenina mihitsy tsy maintsy mandray anjara 5 miliona daholo na 10 miliona daholo isam-pianakaviana na manam-bola na tsy manam-bola. Nareo nga nivoaka tamin'ny vato-kamakazo raha tsisy ny ray aman-dreny reo nga tsika tahaka an'izao dia le voninahitra maha-olombelona le anaran'le ray aman-dreny ny anaran'le razana no entina irery ihany faiza le anaran'Andriamanitra hiantsoana antsika. Le olona natsoina an'Andriamanitra tamin'ny anarany tsika kristiana ny ambaran'izany. Mara fa tany amin'ny testamenta taloha no nivoaka le tantara faharoa fahazatiana fa efa nisy ny tantara voalohany a dia tantara voalohany toko fafito ambin'ny folo dia fafito amby roapolo dia zay voatanao Jehovah dia voataha mandrakizay fa tsy ny razana no nitaha fa Jehovah no nitaha. Ary matotsika men'Andriamanitra tany tsara manakasy tsara dia misy manakasy a manana ny hasiny zay olona tompony tany eo dia tsika zany. Dia anjarantsika ny manandratra zay asina zay eo ambony-lohantsika ary zay ny voalazan'ny razan'le taloha hoe aza mandraraka ilo mbiandoha. Ka raha zany ilo ositra asina zany eo amin'ny lohantsika tany mafy zay anananao ny apokalipsy 7:1 mba tsy siaka ny sandro-boninahitra ao. Sandro-boninahitra zany hasiny valeur zay le hoe mahalala eo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako zay Andriamanitra ka dia raiso zany valeur anao zany raiso zany ositra asina anananao zany fa ianao dia olona manakasy fa tsy malgasy manakasina ary manatany masina tsy atsotsika tany manakasina ary hasina tsara ka dia ositran'Andriamanitra ny manakasy tsara amin'ny alalanao a zay manakasy malalo eo mason'Andriamanitra be voninahitra sady tiana. Zay nga moelany amin'iny fa tsy tazona ela fa efa mamarina antsika dia makasitraka na amin'ny fitenenana kiasy an'itya fandaran'androanyitya. Amen. Misy fanontaniana moa paster ho an'ny misy nametraka fanontaniana hoe tamin'ny Josefa zany olo rehefa nafindra dia navadika avy eo ny Josefa zany tamin'ny izy nafindra tany amin'ny nafindra misy fanontaniana moa zany fa somary tsy hitako tsara fa hiaraka zany io nafindra zany a manao ny tendralahy ery manampy razaka manarana teo hoe ny taolam-balon'ny Josefa zany a dia araka ny hafatra Jakoba koa rasinla zany dia nafindra nentina any amin'ny fahasan-drazana satria tany Egipta anie no nisy an'zareo. Amen. Egipta zany tahaka ny eto amin'izao tontolo izao fa izy zany tandindon'ilay hoe itsika ho any an-danitra dia nanofontsika ny koritsika dia hitsangana mivadika amin'ilay corps glorieux dia ho any an-danitra ka tsy eto amin'izao tontolo izao iraikitra amin'ity tany ity fa tandindona ara-panahiny iny zany na ny hevitra ara-panahiny iny zao miverina any amin'ny tany mijosozy ny fomba fiteny na hoe miverina any amin'Andriamanitra tsika satria tsika ny fanahy dia verina amin'Andriamanitra fanahy. Ny fanahy no maha-olona izy ny fomba fitenin-drazantsika ny fanahy no maha-olona ka le fanahintsika tsy maintsy mila récipient na mila coffre zay ny antsoina hoe vata fa io vatanaina dia zay natonga ny anaran'ny corpstsika natao hoe vatana na hoe vatana misy aina
fa rehefa maty le aina ao anatin'le vatana dia lasa corne izy na hoe razana. Ka io razana io le aina rehefa tsotsoly kinany razana ve ta fa le corne iny zany le vatana iny hoentina mandeha makany amin'ilay fianakaviana. Dika zany dia hoe dia ny raitsika zay nambolavolantsika satria Jesosy efa lasa fa ho avy ao izy hiaka anareo dia any amin'izay hitoerako dia ho any koa ianareo. Zay zany le dikan'le hevitra ara-panandry izy koa dikan'le hoentina le corps le vatana mangatsika dia hoentina miverina any amin'ny fahasanrazany Abrahama, Isaka, Jakoba. Zay ngamba ny azoko amaliana fa tsy namadika tsy nanao fety fa namindra. Amen. Tsy namadika. Ya. Tatily voatan'ny Amen. C'est une révélation pour eux. Tsara. Amen, pasteur. Amen. Mankasitraka antsika tsirairay avy raha ny amin'izany misaotra indrindra pasteur tamin'ny hafatra farany teo voaray ny hafatra rehetra izay nampita teo mino fa nandray ny valim-panontaniana ihany koa ny nanitikitika ihany koa ny izay nametraka ny fanontaniana teo dia mankasitraka tsirairay avy voalohany indrindra dia misaotra ny tompontsika fa totosa indray ny mpandarantsika androany raha tsy teo ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanamasina dia tsy totosa ny fotoana androany ary misaotra ihany koa tamin'ny teny rehetra izay voaray teo tamin'ny teny révélation ny confirmation sy ny fampaherezana rehetra izay voarayntsika tao anatin'izao fandaran'izao tsy fandarana tsotsotra fotsiny izao fa tena hoe Andriamanitra miresaka amintsika mihitsy noho izany ray izay tandrifinao ianao izay nanaraka tamin'ity androany ity ray izay rehetra tandrifinao teo fa miteny amintsika isan'andro isan'andro Andriamanitra tao anatin'ity fandaran'ity indrindra dia misaotra ny mpanatrika misaotra ny mpanaraka hatramin'ny farany misaotra ny vahiny misaotra ny tompona andraikitra rehetrarehetra ihany koa ary indrindra ihany koa ny teknisiana izay manapita an'izao fandaharan'izao any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any dia ametraka ny volume indray moa izay mandram-piona satria vita indray ny fotoana androany dia mino fa manaraka ny toy izao indray dia mbola ho avy eto indray izay ary mbola manasana hatrany anaraka hatramin'ny farany izao fandaharan'izao ihany koa dia mbola afaka ho hitanao any amin'ny Facebook ny TV HKB sy any amin'ny YouTube ihany koa dia afaka mbola rahanao izao amin'ny fotoana rehetra izay mbola hijerenao izao fandaharan'izao mankasitraka antsika tsiray avy nanaraka hatramin'ny farany tahin'i Jesosy manokana ianao angamba mangataka ny ranadafaly hivavaka marina ny fandarana dia manao mandram-piona tahin'i Jesosy daholo. Vavakantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary. Raha masina tsara indrindra mankasitraka anao tanteraka izay tamin'ity fotoana mahafinaritra ity. Mahafinaritra satria mino Jesosy fa betsaka ny olona voakasika na eno ny zavatra ny fampiresahana teto. Mikasika ny herisetra, mikasika ny famadihana sy ireo fampitsampy maro samihafa izay mbola manjaka maneran-tany mihitsy amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy no hamola volan'ny tsirairay avy, hanokatra ny masom-panahin'ny tsirairay avy ary hitondra fanafahana amin'ny alalan'ny ranao izay nalatsaka ao ambony hazo fijaliana ka nongotra tanteraka izay tsy nambolen'ny tananao anatin'ny fon'ny tsirairay avy ary tsy niresaka famadihana ihany Jesosy fa na ny toe-po sy ny toe-panahy hoentinay manompo anao ary miatrika anao Jesosy satria izany dia mikoty ao anatin'ny famonjena ny fanahinay dia tena ho vao ary avao sy tanteraka Jesosy fa tena toe-po sy toe-panahy vaovao ao aorian'ny fahitan'ny olona rehetra izao fandaharana izao dia tena hisy fanapahan-kevitra lehibe tokoa Jesosy, hisy fanenenana lehibe amin'ny zavatra tsy nentina atao ary hisy fanoloran-tena ihany koa mba tena hanolo-tenanao ary hametraka tanteraka ny fiainana manontolo eo am-pelantananao tsy hiankina amin'ny andriamanin-kafa, tsy hiankina setehatra amin'ny razana fa hiankina aminao ilay antokana nanolotra ny ainao teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nitondra anay ary nametraka anay amin'izao toeram-pahasoavana izao ary nanome anay ny fahafahana satria ny anjaranao dia vitanao Jesosy fa izay kosa nomenao safidy dia lalana roa dia hisafidy ny fiainana mandrakizay na ny fahafatesana mandrakizay mino izay Jesosy fa izay rehetra mandeha ny hafatrao sy matoky ianao ary mino anao dia hisafidy izany fiainana mandrakizay izany rehefa mangetahitany amin'izany izay Jesosy ka hampio ary hampaherezo ny olona rehetra tena hafohiko ny fanana ny fotoana ny mombamomba azy rehetra amin'ny fitolana ny filazana tsara amin'ny filazana ny fahamarinana Jesosy mba ho tanteraka somatsara izany ka
anafaingana ny fihevinao any amin'ny raha ny lanitra satria ny teninao dia milaza fa raha tsy voatory erako izao tontolo izao ny teny dia tsy ho tonga izany fotoana izany. Dia mankasitraka ny amin'ny fotoana rehetra Jesosy io, voninahitra sy dera dia ho anao rery ihany, ary amin'ny anaranao mahery Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. 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 Amen.